amin'ny zavatra rehetra ataoko sy ny toerana rehetra alehako rehefa mitady azy aho dia tsy lavitra mihitsy izy. Eu Jesús, refilai vomisi fufunai inyana, mubatikis desamisia isiana, eu tuku, eu Jesús, tena kekis aminurati. Kamana piatsik yahudianya mirai. Eu Jesus eti ni uluna resh. Si miai tu ni rezeiti tuku ni jafu. Ni tesi mi si fez. Eu te sou, eu te sou. Eu te sou, refilai mani isi chiaca de ver, izanapi rata felici quirer, si chi vivu, eu te sou, refai sinui tutti anzi amar, agia pichar, atungati que faz. Eu te sou, zeti, ni ulunares. Si mi ai, tu ni zeti tu, ni jafu. Ni teti mi si fez. Eu te sou, eu te sou. Eu te sou, Macaeri, daí tu que Miaraba anareo 20 taona ka hatramin'ny 30 taona manatrika ity fotoana ity manatrika antsika eto koa amin'izao fotoana izao ny loha olona Rasolondraibe mivady
faly miarabanareo ihany koa izahay a. Mialoha ny hidirantsika amin'ny lalindalina amin'ity fotoana ity a dia mahafinaritra anay ary mahafaly anay a ny ampafantatra misimisy kokoa an'izy mivady reto. Loha olona ifanomezana Rasolondraibe a izy dia fitopolo ao amin'ny vondrom-paritra voatendry asa amin'ny vondrom-paritra Afrika Atsimo. Mpikambana ao amin'ny kolejy fahatelo ny fitopolo. Efa filohan'ny tsatoky izy a mpikambany filan-kevitra avo a ny azona antso maro hafa tato amin'ny fiangonana ary efa mpampianatra institut ny filazantsara tato amin'ny fiangonana. Izy dia manana ny mari-pahaizana doctorat en médecine, spécialiste en médecine interne, nivoaka avy any amin'ny université a Bordeaux a France sy Tananarivo Madagasikara. Miasa izy a amin'ny toeram-pitsaboana iray a amin'ny fanjakana eto Tananarivo. Izy mivady moa dia efa mpikambana nanomboka tamin'ny taona faha 1970. Izay a no mahakasika ny loha-olona Rasolondraibe a. Ny mahakasika ny sœur moa dia omeko any ranabavy Fanja ihany koa ny ny milazalaza ny momba azy. Eny ary ravavy Kety Rasolondraibe a dia mpikambany fiangonana efa ho 5 taona lasa izay. Nanambady ny loha-olona Rasolondraibe izy tao amin'ny tempolon'i Johannesburg tamin'ny faharoan'ny volana janoary taona 2004. Manana zanaka vavy 3 mahafatifaty izy mivady. Efa nanana antso tao amin'ny zatovovavy izy ary efa nanana antso tao amin'ny fikambanana fanampiana ihany koa ary nanana fafana nampianatra hira ireo kolonga teto anivon'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany. Ova antso ho mpampianatra institut izy ary mbola manatanteraka izany antso izany ankehitriny. Ary ihany koa mpampiofana ireo mpampianatra eo anivon'ny paroasy. Manana mari-pahaizana associate momba ny tetiarana sy ny asa fanompoana ny hafa izy ary miomana ny andray ny mari-pahaizana bachelor amin'ny Otaranjo ihany izay arahana amin'ny université ny BYU Idaho. Mahafinaritra ny mahita ny lalana izay nitiavanareo mivady makasitraka amin'ny ohatra tsara amin'ny fanompoana sy ny fianarana ary ny fitozoana ato amin'ny fiangonana. Androany dia manafafana isika iresaka sy hianatra avy amin'ny loha-olona Rasolondraibe sy ny vadiny makasika ny fanontaniana aloha hevitra anankiray izay heverina fa anampy atsika tsirairay. Iresaka isika androany amin'ity fanontaniana iray hoe ahoana ny fomba hiainako tsara ny mampikamba ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany inona ny zavatra takiana, inona ny ezaka, inona ny asa, inona ny fanoloran-tena. Dia manasa anareo izahay amovovy hanome torolalana, toromarika ara-pianatra anay. Sorabetsaka nanome fitenenana. Raha vao izay fanontaniana izay no tonga ao an-tsaina hoe inona ny fomba tena tsara hiainako mampikambana atao fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny masiny andro farany, dia mazava ho azy misy tanjona ao ambadik'ilay izy hoe raha miaina tsara an'ilay izy zany dia mahazo ireo fitahiana antenaiko sy andrasan'Andriamanitra amiko. Dia amin'ny mampikambana antsika moa zany dia ny tanjontsika faratapany foana dia hoe azahoana ny fiainana mandrakizay. Ionatra izay fanontaniana izay dia soratra masina iray no tonga ato an-tsaiko voatrany. Asa raha tsaroanareo tanora, nisy fotoana raha nampianatra Jesosy Kristy, nisy olona maromaro nanaraka azy. Dia nisy lehilahy anankiray voalaza fa manan-karena, voalaza ihany koa hoe mpanapaka, izany hoe manana fahefana zany izy eo amin'ny ndeha ataoko hoe amin'ilay fiarahamonina nisy azy. Ary voalaza ihany koa eo amin'ny lioka hoe zatovo izy io, izany hoe ngamba tanora fieritreretantsika azy.
mety mitovitovy taona aminareo 20 ka hatramin'ny 30 taona tanora voaeritrerony a manam-paniriana ny ivoatra eo amin'ny fiainany ary raha le sehatra eo amin'ny soratra masina zay ovakitsika rehefa avy eo dia hoe mpanaradian'i Jesosy Kristy izy io satria ny antso an Jesosy Kristy hoe mpampianatra tsara ô dia nametraka fanontaniana. Le ao amin'ny Lioka angamba no vakiko kely amintsika, Lioka 7:20 ary nisy mpanampaka anankiray nanontany azy hoe mpampianatra tsara ô, inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana no ataonao tsara? Tsy misy tsara fa tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajany ny rainao sy ny reninao. Ary hoy kosa izy, zany rehetra zany dia efa notandremako hatry ny fony aho mbola kely. Ary rehefa nandre zany Jesosy dia hoy izy taminy, mbola diso zavatra iray aloha ianao, amidio ny fanananao rehetra ka zara ho an'ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra ianao ary avy manaraha ahy. Ary rehefa nandre zany raha lehilahy dia nalahelo loatra, fa nanan-karena dia nanan-karena izy. Ary Jesosy raha nijery azy dia nanao hoe manahoana ny asarotry ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Manahoana ny fatsapanareo miaraka amiko eto amin'ity sehatra ity zay valiteny nomen'ny mpamonjy an'ity rahalahy tanora manan-karena ary manana fahefana ity. Manahoana ny zavatra tsapanareo rehefa nahen'ny valitenin'ny mpamonjy arak'izay soratra masina ny vakitsika izay? Raha izany no tanora nanontany an'i Jesosy Kristy an'izay dia nametra-panontaniana tamin'ny tenako aho hoe inona ary manao ahoana ny fifandraisako amin'ny mpamonjy, inona no mela tsaraiko isan'andro amin'ny fifandraisako amin'ny mpamonjy. Ary nieritreritra aho hoe raha naka ny toeran'ilay tovolahy ohatran'ny efa nobeazina sy nanao an'izay rehetrarehetra no tenenina kay mbola misy tsy ampy ihany tamin'ny zavatra rehetra izay nataoko. Ary ny fahafantarako an'izay zavatra tsy ampy sy mbola mila ataoko izay no fantatro fa tena takiana amiko amin'ny mba ahafahako mizotra ao anatin'ny lalan'ny fanekem-pihavanan'ny mpamonjy isan'andro isan'andro. Marina mihitsy n'izany. Raha io soratra masina io nijerentsika dia na i Jesosy Kristy tompo aza dia niteny hoe sarotra. Hoy izy hoe akory ny sarotra ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia ho an'io zatovo io zany, amin'io zatovolahy io zany, sarotra ny idirana. Tsy niteny izy hoe tsy afaka miditra mihitsy izy, fa sarotra hozy izy. Ho antsika tsirairay avy mety samy manana ny fiainantsika any isika, samy manana ny fahalementsika, samy manana ny talentantsika sy ny zavatra haintsika, samy manana ny heverintsika hoe tanjakintsika ihany koa, fa tahaka an'io zatovo io daholo isika eo anatrehan'ny tompo hoe mbola diso zavatra railoha mbola tsy azahoantsika ny fiainana mandrakizay. Dia ho anareo tanora dia androany fotoana iray zany ahafahanareo mandinika hoe aiza ho aiza ny misy ahy. Raha le valitenin'ny tompo dia hoe tandremo ny didiko ozy izy. Kanefa hitantsika koa zany tamin'ny tohin'ilay valiteniny hoe tsy ampy raha ny didy fotsiny. Tsaroako ny valiteny anankiray rehefa nisy fariseo nanontany sady nakafanahy ny tompo ihany moa ilay fariseo tamin'izay. Hoy izy hoe ao amin'ny Matio 2:20 ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany nakafanahy azy ka nanao hoe mpampianatra ô, ny didy manao ahoana moa no lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy,
fitiavany Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Hitantsika hoe ao ambadiky le didy zany a mitaky fitiavana ny tompo, fitiavana n'Andriamanitra sy fitiavana ny hafa. Tsy ampy zany le hoe mitandrina ny didy, hoe mitandrina ny didy fotsiny tahaka ny nataon'le zatovo hoe efa nanao an'ireo aho hatramin'izay, fa mila eo ambadik'ilay izy a misy fitiavana. Dia rehefa jerentsika ny toy amin'ny valitenin'ny tompo indray dia hoe ahoana zany ny ahitany hoe tena manana an'ilay fitiavana tokoa ve isika? Dia manana an'ilay nitenen'ny rahalahy Samuel teo hoe maneho ny fitiavana tsy amin'ny teny fotsiny eo imolotra, fa amin'ny asa atao, aseho amin'ny fihetsika sy ny asa atao zany. Dia ny takian'ny tompo moa zany eo amin'ilay soratra masina dia hoe amidio ny fanananao rehetra, omeo an'ny malahelo ary avia anaraka ahy. Raha ireo zavatra koa ny jerentsika dia hoe misy zavatra araka ny voalazanao teo hoe misy zavatra fohy, dia misy zavatra atolotra ho an'ny olon-kafa, ho amin'ny hafa zany, namanao sy ny hafa, ary manantona ny tompo Jesosy Kristy. Zay no vokatra ilay fitiavana izay manentana antsika hitandrina ny didy. Zany hoe mitandrina ny didy a momba ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny olon-drehetra, ary manampy ny hafa sy manara-dia ny tompo. Ka eo anatrehan'izay dia ny hitaritatsika azy angamba ho anareo tanora dia misy fanontaniana telo no andeha hitondrantsika ny lohahevitra hodinitsika androany raha hiezaka maly azay fanontaniana izay tsika hoe inona no fomba tena tsara hiainako ny mpikamba amin'ny fiangonana ahy. Dia ny fanontaniana voalohany dia hoe iza marina moa aho? Marina tokoa miankina amin'ny toerana misy anao sy hoe iza ianao no ahafahanao mamaritra hoe inona zany le ho ataonao. Fanontaniana voalohany zany hoe iza marina moa ianao? Iza marina aho? Ary aiza ho aiza aho? Aiza ho aiza ianao eo amin'ny fiainana sy manoloana an'Andriamanitra? Ny fanontaniana faharoa, inona zao ny dingana tokony hirosonao, tokony hirosoko ahafahanao mandroso eo amin'ilay lalana anarahanao ny mpamonjy? Ary fanontaniana fahatelo, ahoana no ahafahanao mandray anjara amin'ilay asa lehibe ao amin'ilay fanekem-pihavanana nataonao? Ireo fanontaniana telo ireo no hovelabelarantsika eto anio, ary ana fahafahana izarany heviny avokoa izay efatra mianadahy ireto. Ilay fanontaniana voalohany dia hoe iza marina moa ianao? Ary aiza ho aiza ny toerana misy anao eo amin'ny fiainana sy eo anoloan'Andriamanitra? Efa hitantsika teo ny toerana misy an'ilay zatovolahy teo amin'ny fiainana. Niezaka nanaraka ny mpamonjy izy a, nanan-karena izy a, nanana fahefana koa izy a, mpanapaka, ary manam-paniriana izy ny hivoatra kokoa satria te hahazo ny fiainana mandrakizay. Dia isika tsirairay avy samy eo amin'izay toerana izay avokoa, fa ny tena tsara tadidy angamba dia mandiny tena kely hoe iza marina moa aho? Ianareo tsirairay avy dia zanak'Andriamanitra avokoa. Tsaroako ny salamo hoe Andriamanitra ianao zanak'ilay avo indrindra. Ianareo tsirairay avy dia zanak'ilay Andriamanitra avo indrindra avokoa.
araka le fipetraka le fanontaniana moa dia hoe amin'ny mampikamba amin'ny fiangonana ahy zany hoe mpikamba amin'ny fiangonana vita batisa ary nyraisina ho mpikamba amin'ny fiangonana arak'izany dia olo-masiny andro farany nandray ny fanahy masina aiza ho aiza ny misy anao eo anatrehan'Andriamanitra sy eo amin'ny fiainana mety hoe ny akamaroanareo mbola tsy manambady misy ihany koa ny efa manambady misy efa mananjanaka misy ny mianatra misy ny efa miasa misy ny manaraka fiofanana arak'asa misy ny tsy anasa aiza ho aiza ny dingana eo anatrehan'ny tompo misy ny manana antso ato am-piangonana misy ny efa navita ny asa fanompoana amin'ny fotoana feno misy ny efa nandray ny sasatsasany tao amin'ny ordonnance any amin'ny tempoly fanafiana masina misy ny efa navita mihitsy ny fifehezana amin'ny vady ao amin'ny tempoly avokoa samy manany toerana misy azy zany ianareo tsirairay ary arakarak'izay ny mety ho valin'ilay fanontaniana izay mety tsy ho valintsika eto ny tranga tsirairay misy anareo fa ny anetanako anareo tsirairay avy dia andinika ny tenanareo mba ahazahoanareo ilay fanambarana ho an'ny tenanareo manokana izay anetana amin'ny fanahy masina anareo hoe aiza ho aiza misy inona zany ny tiako azoko atao sy tiako atao mba hatongavako any amin'ilay tiako hatongavana misy manana zaraina kely vantoko momba an'izay hoe iza moa ianao ary aiza ho aiza eo anoloan'Andriamanitra sy eo amin'ny fiainana ia tadidiko ny filohitra daholo fa nampianatra indray mandeha hoe maro amin'ireo fisafotofotoana iainantsika eto amin'ity fiainana ity no avy amin'ny tsy fahatakarantsika ny hoe iza isika tena manandanja be ny fahafantarana ny maha isika atsika avy aiza isika aninneto isika ho aiza isika rahatr'izay araka ny tenenin'ny vadiko teo voalaza teo hoe tena zanak'Andriamanitra isika zanany vavy zanany lahy ary manana ny potentiel lehibe hoe ho lasa Andriamanitra mihitsy isika indray andro any rehefa tena fantatsika sy takatsika hoe iza marina isika tadidiko tamin'izaho vao mpikamba ny fiangonana tamin'izany 12 taona tovy amin'ny taonanareo izao dia ny zavatra fantatro dia hoe ao anatin'ny lalana fotsiny fa mbola tsy fantatro hoe anao ahoana no aviko fa ny zavatra fantatro sy takatro hoe rehefa manaraka an'ireo zavatra rehetra atoron'ny tompo sy atoron'ireo mpitarika tsy miala ao anatin'ilay lalana dia mamiratra no aviko ny fahafantarako an'izay hoe avy aiza sy ny hoe ho aiza tena nanampy be ahy teo amin'ny lalana fanarahako dia an'Andriamanitra hoe aiza ho aiza ny misy ahy tadidiko ny fampianarana anankiray nataona mpitarika tato amin'ny fiangonana hoe tsy manandanja ny zavatra misy anao ny andohanao amin'izao hoe taiza ianao no nanomboka fotoana manao ahoana ianao no nanomboka niditra tato amin'ny fiangonana ary olona manao ahoana ianao izao fa manandanja indrindra dia hoe ho aiza isika rehetrarehetra satria tsy mitovy ny fomba nanomboantsika misy tsy mitovy amin'ny zanako aho zaho 12 taona vao niditra tato amin'ny fiangonana ny zanako dia nanana fahafana hoe teraka tato amin'ny fiangonana izy ireo kanefa kosa mitovy ny tanjonay dia ny hoe ho aiza izahay rahatr'izay ny anomboantsika tsy tena manandanja loatra fa ny hafa rahantsika dia tena fantatro hoe mamaritra no avintsika ny fahatakarantsika amin'izany nareo mivady sao dia manano zaraina kely momba izay ny tiako zaraina izay fanindran-dalana amin'izay mihitsiny ny tenin'ny Flo Nelson voaingana moa izy ny teny an'izay zany hoe mirosoa amin'ny
isika rehetra voambarata hoe mpikambana efa ao anatin'ny fanekempihavanana zany zay tsy mbola ao anatin'ny fanekempihavanana ozy izy dia mirosoa ao anatin'ny fanekempihavanana zay efa ao anatin'ny fanekempihavanana dia mijanona ao anatin'ny fanekempihavanana zany hoe le toerana misy atsika zay efa ao anatin'ny fanekempihavanana zay mantsy le eo am'le hoe aiza ho aiza aho manoloana an'Andriamanitra dia iny mila azontsika amin'ny fomba rehetra efa ataontsika foana moa isaka lahady ny fanavaozana ny fanekempihavanana zay nataontsika tamin'Andriamanitra fa mandritry ny herinandro zay iainantsika be dehibe ny zavatra miseho ao zay ilana an'izay fampatsiahivan'ny mpaminany zay hoe mila mijanona ao amin'le toerana ao anatin'ny fanekempihavanana tsika amin'le fanekena iny izy fanajana an'le fanekempihavanana zay ngamba no tiako hoe anampiana kely tianampy fotsiny aho hoe tiako be fa manana tombony ianareo tanora izay mbola tsy mpikambana feno ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany nefa manatrika ny fotoanandroany satria efa mahazo karazana torolalana sy mahazo karazana saritsary an-tsaina hoe toy ny ahoana satria amin'ny toerana zany nireo tanora ireo zany zao zay mbola tsy nitraka amin'ny ranon'ny batisa dia anisan'le hoe iza aiza zao aiza dingana voalohany zany iroso lasa mpikambana fiangonana dia efa fantatra ankehitriny ary ankasitrahana tena nampy ao anatin'ny fanapahan-kevitra anome hevitra sahady sy saritsary ny zavatra mety hitranga rehefa tonga amin'ny fanapahan-kevitra ho tonga eo amin'ny lalan'ny fanekempihavanana ary anamora ny fijanonana eo araka ny teneniny vadiko zay afatra nomeny mpaminany Rosella Nelson tamin'ny fianambe farany teo. Ie, nafinaritra nahako tao anatin'ilay fizarana teo dia mandinika an'ireo tanora 12 hatramin'ny 13 taona zay mety mbola tsy mpikambana fiangonana. Mbola andala mpanapahan-kevitra hoe inona moa zany miandry anahy rehefa mpikambana fiangonana tafiditra ao anatin'le hoe aiza zao dia mitoeran'izy ireo zany zao le hoe mbola tsy nanao an'ilay fanekempihavanana iroso tamin'ny ranon'ny batisa dia mipetraka le hoe ho aiza inona ny tanjoko dia iny famelabelarana nomena ho an'ny tanora iny dia efa manampy sahady anareo ahafantatra hoe inona ny miandry rehefa tonga mpikambana fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany inona ny takin'ny mpamonjy ahoana ny ahafahana mivoatra miala avy eo amin'ny fanekempihavanan'ny batisa makany amina fanekempihavanana anankiray aorianan'izay dia tena mankasitraka fa tena torolalana tena tsara ho an'ny tanora le izy sotra betsaka zany hoe zany raha fidintsika kely hoe iza ary aho ary aiza ho aiza aho eo amin'ny fiainana sy manoloana an'Andriamanitra dia marina mihitsy izay voalazanao zay ranambavy ary mahakasika ny rehetra fa tsy ny mpikambana ihany ny drafitra ny famonjena isika tokoa dia araka ny voalaza amin'ny fanambarana ho an'izao tontolo izao mikasika amin'ny fianakaviana dia zanaky ny ray aman-dreny any an-danitra izay tiany ary manana anjara mandrakizay araka an'Andriamanitra voalaza voafintina mazava tsara izay fotom-pampianaran'izay zany hoe isika tsirairay avy dia efa nisy tany amin'ny fiainana talohan'ny naterahana nanana fanahy isika niaraka tamin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary efa nivoatra isika tany dia nalefa tetỳ tany mba ahazahoana ny dingana manaraka amin'ilay fivoarana mandrakizay zany hoe andray vatana ary hianatra hampiasa n'iny vatana iny sy fean'iny vatana iny mba ho mendrika ny andovan'iny vatana iny ho lasa mandrakizay sy feno voninahitra tahaka n'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy efa nitsangana tamin'ny maty izay le hoe manana anjara mandrakizay araka an'Andriamanitra na ndeha ataoko hoe tahaka an'Andriamanitra dia rehefa mahafantatra an'izay
de mazava kokoa ny lalakale hoe dingana ray eo amin'ny fiainana fotsiny misy azy ao ary antenain'ny tompo antenain'ny ray aman-dreniko sy olona tiana androso sy voatra kokoa. De zay no mitondra antsika amin'ilay fanontaniana faharoa hoe inona zao no dingana tokony hirosonao ahafahanao mandroso eo amin'ilay lalana anaranao ny mpamonjy arak'ilay valitenin'ny mpamonjy teo hoe manara ahy. Ho an'ilay zatovo tao anaty soratra masina de hoe am'dio ny fanananao rehetra omeo an'ny malahelo ary avy manara ahy. Ho an'ny mpikamy fiangonana na ho an'ireo tsy mpikamy fiangonana ihany koa de mila faritana zany ilay dingana manaraka hoe satria za mila makany amin'ny mandrakizay, inona zany ny fivoarana andrasan'ny tompo amiko. Mety hoe ho an'ny tsy mbola vita batisa zany zao ohatra de hoe mandray ny filazantsara ny Jesosy Kristy de atao batisa ary ao anatin'ny ordonnance ny batisa io misy an'ilay fanekem-pihavanana. Ho an'ireo zay ndeha ataoko hoe mbola alohan'izay ary satria misy koa ny mety hoe alohan'izay fa nitao amin'ny namany hanatrika an'ity fivoriantsika ity de hoe mbola tsy ao ilay finoana de nidingana tokony etomoany zany de hoe ahoana ny azahoako finoana. Tsaroako fony aho nianatra teny amin'ny université de mbola atao anatin'ireny hoe tahaka ny tanora maro amin'izao vaninandro zao de mbola tsy manana an'ilay finoanan'Andriamanitra, finoanan' Jesosy Kristy de nisedra olana teo amin'ny fiainana de rehefa tsy nahita vahaolana na teo anivon'ny fianakaviana na ny namana na ny ray aman-dreny de nitady hoe ndao andramana Andriamanitra. De rehefa nanandrana de nanomboka nitsiry ilay finoanan'Andriamanitra. Ho an'ireo izay efa manana an'izay finoana zay de lasa tsiry ilay faniriana hoe za kay zany tena tokony hibebaka. Zay ilay fibebahana. Ho an'ireo izay efa eo amin'ny lalan'ny fibebahana ary te hadio anatrehan'Andriamanitra de tsisy manaka anazy araka ny volazan'ny soratra masina, hiroso amin'ny ranon'ny batisa, hanao fanekem-pihavanana amin'Andriamanitra. Fanekem-pihavanana hitandrina ny didy, hifampitondra ny enta mavesatra ary ho vavolombelon'Andriamanitra Jesosy Kristy amin'ny fotoana rehetra. Zany hoe fiatomboana fotsiny zay fa n'aiza n'aiza ny toerana misy atsika de misy ordonnance zany miandry atsika. Mety batisa hozy atsika io mety ihany koa fandraisana ny fisoronana ho an'ny lehilahy, mety hoe fandraisana ireo ordonnance any amin'ny tempoly, fanafiana masina sy fanambadiana ary famihezana ny fianakaviana ho mandrakizay. Eo anelan'elan'ireo misy dingana maro fiomanana ahafahana mandray ireo ordonnance ireo sy ny fanekem-pihavanana miaraka aminy. Raha ohatra zany ka mazava amintsika hoe ny dingana tokony hirosoko de miomana mba handray ilay fanekem-pihavanana manaraka izay miandry ahy eo amin'ny lalan'ny mandrakizay de mora kokoa amintsika manapa-kevitra ny zavatra rehetra ataontsika. Ny voatra ho tsara kokoa, ny homendrika ary mitohy an'ilay valim-panontaniana tamim-boalohany hoe mitandrina ny didy ampitiavana ary manaraka an'i Jesosy Kristy izay nandalo tamin'ireo dingana ireo na de efa tanteraka ary izy. Tsaroako ihany koa eto, mety hoe tamin'ilay fanontaniana voalohany no mamaly ihany koa amin'ilay fanontaniana voalohany kanefa sady manampy koa amin'ity dingana faharoa ity de hoe fahafantarantsika ny tenantsika, manampy be amin'ny fahafantarantsika ny tenantsika ny fakana ny tso-dranon'ny patriarka izay mampafantatra zavatra sasatsasany, fitahiana sasatsasany sy ireo zavatra azontsika tratrarina eto amin'ity fiainana ity araka ny sitrapon'ny tompo.
rehefa fantatritsika le izy de fantatritsika reto zany dingana miandry ao anatin'le anelanelan'le dingan'ny fanekempihavanana tao araka ny voalazako teo de ohatra mety misy ny andeha hitory filazantsara amin'ny fotoana feno manampy be amin'izay fanapaha-kevitra izay sy ny fanatanterahana an'izay sy iomananao amin'izay ny fanananao ilay tsodrann'ny patriarka zany hoe zany raha mbola tsy nahazo an'izay aho de hoe anisan'ny tokony irosoko zany zao ny mandray ny tsodrann'ny patriarka ary mampiasa nyny tsodrano iny eo amin'ny fanapaha-kevitra rehetra zay raisiko vadiko sao de manana ambarakely mikasika an'izay ya rehefa mandalina sy mandinika indreo soratra masina isika de mahita ireo karazana olona tsotra ao amin'ny soratra masina izay tsy maninao afa-tsy ny mankatoa fotsiny manaradia ny zavatra nasain'ny mpamonjy atao io fankatoavana io araka ny lazain'ny vadiko teo hoe misy karazana zavatra tsy maintsy tokony ataotsika mba hatratrarantsika n'le tanjotsika any amin'ny farany de ny hoe hiaina mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary andovany izany fiainana mahafinaritra izany ao anatin'izany fandovana izany de ny teniny olona Alfred Kiungo amin'ny fitopolo ozy izy hoe ny hoe mpanaradian'i Kristy de miezaka ny ampifanaraka ny zavatra ataotsika sy ny fitondran-tenantsika ary ny fiainatsika amin'ireo an'ny mpamonjy zany hoe zany rehefa miezaka mankatoa fotsiny tahaka nataon'ny Nefi tahaka nataon'ny Mosesy tahaka nataon'ireo olona maro hafa ao amin'ny soratra masina fa mampifanaraka ny sitrapony Kristy ny sitrapontsika amin'ny sitrapon'ny Kristy de mahita fahombiazana isika ary afaka manantena isika fa hoe mandry ny amintsika rehefa avy manao an'ireo zavatra azosika atao isika eto de misy zavatra ray tena manandanja indrindra tsy na de efa vitatsika ary ny zavatra rehetra de mila matadidy isika fa mbola tsy tanteraka foana ary eto le nampanatenain'ny mpanjaka Benjamina hoe rehefa avy manao an'izay zavatra ataotsika isika de ny sorom-panavotany mpamonjy no mameno an'ireo zay tsy vitatsika. Nareo mivady misy manana fanamarihana ho ambara? Resaka fanekempihavanana moa zany no mbola tiako resahana kely ihany koa amin'ny taonanareo 20 taona ka hatramin'ny 30 taona zay mbola tsy manambady ny tiako hitodiana kely efa nindroso tamin'ny fanekempihavanana nareo efa voaresaka teo zay efa mpikambany fiangonana fa eo zany le toerana misy anareo efa mpikambany fiangonana de inona le zavatra le fanekempihavanana tokony hirosona satria zay le tanjona hiverina any amin'raintsika any an-danitra ahazo le fiainana mandrakizay de mila mandroso amina dingana manaraka de tea itsy ahako amin'ny tindra mitoraka ity resaka momba ny fanambadiana mandrakizay anisan'ny fanontaniana zay mipetraka ato anatiko ary inoko fa tokony ihany koa hipetraka ao anatintsika no hoe raha ho tonga tahaka ny ray raha te ho tonga tahaka ny ray sy Jesosy Kristy ahako rahatrizay inona ny lalana sy dingana tokony ataoko raha manambady aho ka hivelany fanekempihavanana ho tratrako ve zay dingana izay satria ny zavatra mambara ty tokony ataotsika raha te ho tonga tahaka an'irayntsika any an-danitra isika de tsy maintsy ary zay mihitsy le teny tokana angambany entitra be hoe tsy maintsy manambady any amin'ny tempoly eo zany le tiako hisariana ny saintsika hoe aiza ho aiza ahako raha zany eo amin'ny plasin'le
tsy mbola manambady fa ao anatin'ilay taona tokony hanambady. Ahoana ny fomba hisafidianako ny hovadiko, aizany safidiko no apetrako fa zay ny dingana n'Andriamanitra amintsika amin'io taona io zany ankoatran'ilay dingana hafa fanontaniana mipetraka moa zay eritreretintsika tsirairay avy zay ngamba no anafiko kely. Ya misotranao ye tena zay mihitsy n'lay izy voalazanao le fomba ilazantsika n'le hoe inona no dingana irosoana mba hivoaranao koa de lay lalan'ny fanekempihavanana. Zay mihitsy n'lay izy lay lalan'ny fanekempihavanana zay ahafahantsika mandroso makany amin'ny fiainana mandrakizay. De iverenantsika lay soratra masina nivakitsika tany ambolohany lay hoe ho an'ilay mpanan-karena de hoe amidio ny fanananao rehetra omeo amin'ny malahelo. Zay le fahafoizana. No reo dingana zay tiako irosoana zany de misy karazana fahafoizana tsy maintsy ataoko. Mety hoe tsy harena tahaka n'ilay mpanan-karena tao amin'ny soratra masina fa mety hoe misy fahazaran-dratsy tokony hafoiko. Mety misy hoe mety tena rena ohatra hoe mifahafolo-karena hoe tsy de tena manam-pinoana loatra n'izany mifahafolo-karena zany aho fa nefa rehefa tsy mifahafolo-karena de tsy mahazo fahazon-dalina makany amin'ny tempoly, tsy afaka mandray an'ilay dingana manaraka zany hoe lay ordonnance makany amin'ny tempoly. Raha ohatra hoe misy dingana eo amin'ny fiainako tokony hoe hanompo hitory filazantsara amin'ny fotoana feno de mila mendrika niditra any amin'ny tempoly mandova folo-karena feno. Mety hoe fotoana lay fahafoizana takin'ny tompo, mety hoe fitiavana, mety hoe famelana heloka olona anankiray. Samy manany azy isika raha mandinika ny tenantsika isika de mahafantatra hoe zao le fahafoizana tiany tompo atolotro eo amin'ny alitarany mba hahafahako mandroso makany amin'ny fiainana mandrakizay na mba hanatsotsotra kokoa azy ilay dingana manaraka makany amin'ny fiainana mandrakizay eo amin'ny lalan'ny fanekempihavanana. De izay no irosontsika eo amin'ny fanontaniana fahatelo. Zay manao hoe ahoana no ahafahanao mandray anjara amin'ilay asa lehibe miandry anao zay anjara fanekenao ao amin'ilay fanekempihavanana nataonao. Miresaka fanekempihavanana antsika teo, samy efa nisy dingana fanekempihavanana natao ary izay avaozitsika amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. De ahoana no andraisantsika izay? Angamba ny anomboako azy de tenin'ny Flo Nelson zay nizarainy tamintsika tamin'ny fionam-be maneran-tany tamin'ny volana oktobra 2020. Hoy izy: ary amin'ny mampikambana ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany atsika na Israely ny andro farany nanao fanekempihavanana de nomena andraikitra isika hanampy ny tompo amin'io asa lehibe io. Isaky ny manao zavatra izay hanampy olona isika ao amin'ny lafy roa amin'ny voaly, hanao dingana mitondra any amin'ny fanaovana fanekempihavanana amin'Andriamanitra dia manampy amin'ny fanangonana ny Israely isika. Zany hoe averiko, isaky ny manao zavatra isika hanampiana olona iray, na maty izy na velona, zany hoe amin'ny lafiny roa amin'ny voaly, hanao fanekempihavanana dia mandray anjara amin'ny fanangonana ny Israely. Zany hoe raha maly an'ilay fanontaniana hoe inona zany no anjara andraikitro amin'ilay anjara fanekena noraisiko tamin'ny fanekempihavanana dia manampy amin'ny fanangonana ny Israely amin'ny lafiny roa amin'ny voaly. Teny iray somary lavalava zay fa nivoizina foana ombieny tato ato. Fa jerentsika hoe raha za manokana zany, raha ianao manokana de inona no miandry anao?
raha nijerytsika teo hoe aiza misy ahy de aveo hoe inona ny fivoarana zay tokony ataoko ho an'ny tenako manokana mba hivoatra de zao zany tsika hitodika amin'ny hafa indray zao inona no ataoko. Ny Filo Nelson no nampianatra antsika trano hoe ny fanangonana Israely de mizara roa, manangona an'ireo zay eny amin'izao tontolo zao andray fanekam-pihavanana, manangona azy ireo ihany koa andray fanekam-pihavanan'ny tempoly ary manambatra ny fianakaviana ho mandrakizay. Ireo ordonnance ireo zay arahana fanekam-pihavanana no ilaina andraisantsika andraikitra mba hanampiana ny olona andray an'ireo ordonnance ireo. Ny zavatra hafa rehetra eny anelanelany de fanampiny ihany zay mety hanampy antsika, hanampy an'ilay olona fa ampivoatra antsika indrindrandrindra ihany koa, satria rehefa manampy an'ilay olona isika de mianatra manampy tahaka ny nanampian'ny mpamonjy de zany hoe lasa mianatra manana ireo toetra ny mpamonjy. Tsy voatery mora ny fanampiana olona androso amin'ny lalan'ny fanekam-pihavanana, mety misy sarotra mihitsy ny azany. Tsaroako ilay namako mpiara-mianatra azy efa mpikambany fiangonana izy tamin'izany fotoan'izany, zaho mbola tsy mpikambany fiangonana ary tsy sasatra izy nitaona tamin'ny fomba maro, fizarana soratra masina, fanomezana, fanome cadeau kely sy fitaomana sy fanasana no zavatra fanampiny, fa nanam-paharetana izy de afaka nandroso ao taona maro taty aoriana. De ao anatin'izay tsy mora zay ihany koa tako fafoizana avy amintsika, fafoizana fotoana, fafoizana talenta, mety fafoizana harena koa ary ho an'ilay olona hafa indray ity mba hahafahany mandray ireo fanekam-pihavanana sy ireo ordonnance ao amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny. De raha tenenina ohatrao fotsiny ilay izy de hoe ahoana zany ny ahafahako mandray anjara amin'ilay izy, de sehatra roa ngamba no tiako resahana mba ho takatra ireo tanora tokoa hoe inona zany no ataoko. Sehatra iray voalohany de eo ny sehatry ny fianakaviana. Marina fa ianareo zao de ndeha ataoko hoe tsy ambany tsy ambony, tsy atany tsy aparafara, zany hoe tanora tsy ankizy tsony, tsy zatovo tsony, tsy teny eo ambany fanaraha-maso fahefan'ny ray aman-dreny intsony, nefa mbola tsy tena hoe nanana ny toerana tena eritreretinareo hoe azony eo amin'ity fiainana tany ity, de mbola manana toerana foana ihany ny fianakaviana. Hoe ny fianakaviana de sehatra iray ahafahana mandray anjara amin'ny fanangonana any Israely. Marina tokoa, eo anivon'ny fianakaviana sehatra iray ahafahantsika mivoatra amin'ny alalan'ny fianarana ny filazantsara sy mifandraisana izany, fa eo ihany koa ary zay indraindray no adino fandraisana anjara amin'ny fanangonana any Israely, fitoriana filazantsara ataon'ny mpianakavy ary fanangonana Israely eo amin'ny lafiny ray amin'ny voaliny ray de fanaovana ny asa ataony amin'ny tempoly ho an'ireo razambe zay efa nodimandry. De ny fianakaviana tena sehatra tsara indrindra anaovana zany asa zany ary afaka mifanampy, afaka mifanoro sy mifankahery ao anatin'izany. De ny voizina ihany koa, ny voizin'ny Filo Nelson ihany koa ilay hoe ny filazantsarany Jesosy Kristy de afantoka ao amin'ny fianakaviana, ao amin'ny fianakaviana zany no ndeha ataoko hoe foibeny sy ivitoerana, fianarana azy, fandalinana azy ary fiainana sy fampiarana azy, fa tohanana ny fiangonana de nametraka fandaharana asa sy drafitra maro ny fiangonana mba hanampiana ireo tanora andray anjara amin'izany asa lehibe izany. Inona daholo moa zany? Dia am-piangonana amin'ny alalan'ireo antso ananantsika, manomboka any amin'ny zatovo de efa omena antso mba hianarana mitarika sy manampy ny hafa. Omena sehatra ny zatovo zao ankehitriny hoe mandray anjara amin'ilay antsoina hoe filan-kevitry ny zatovo ao amin'ny paroasy, mandray anjara amin'ilay fivoriana fandrindrana ny asa fitoriana ataon'ny mpikambana ao amin'ny paroasy,
mena sehatra andray anjara amin'ilay fivoina fandrindrana ny asa atao any amin'ny tempoly eo anivon'ny paroasy na ny zatovo na ianareo tanora na ny olon-dehibe ndeha ataoko hoe efa goaikantotra eo amin'ny filazantsara. Dia reny sehatra reny arakaraka ny antso azononareo dia ahafahanareo mandray anjara tsara mihitsiny. Ary na tsy manana antso ndeha ataoko ofisialy ary dia ny olon-dehibe rehetra sy ny zatovo rehetra dia manana andraikitra amin'ny antsoina hoe fanompona. Io fanompona io dia mena fahafahana isika anampy olona anankiray roa telo na fianakaviana anankiray roa telo androso eo amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana, andray ireo ordonnance ny filazantsara ary anampy azy ireo hiomana amin'izany sy hanatanteraka izany. Dia aty amin'ny fiangonana manao ireo karazana filan-kevitra, manao ireo karazana atrik'asa na aktivité moa fiantson'ny tanora azy ihany koa mba ahafahana mandray anjara amin'izany. Indraindray ohatra hoe ny atrik'asa atao aty am-piangonana mety hoe tianareo izany, ohatra hoe fanatanjahantena na dia. Indraindray tsika varim-barina fotsiny hoe dia mahafinaritra amin'ny vatana sy miala voly, fa azo atao hoe iny atrik'asa iny izay mampiala voly ahafahana minamana amin'ny olona anankiray, manampy anazy hivoatra eo amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana. Ary eo amin'izany lalan'ny fanekem-pihavanana zany marina fa hoe ara-panahy foana no tsaroantsika, fa ao anatin'iny fivoarana iny tsy ara-panahy ihany fa misy ny ara-batana, misy ny ara-tsaina, misy ny ara-panahy ary misy ny ara-fiarahamonina. Ary io ara-piarahamonina io no ahafahantsika miatrika an'ity le andraikitra fahatelo ity dia ny manampy ny hafa hivoatra eo amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana. So dia misy manana hozaraina ny vadiko. Ia, ny teny ny mpaminanitsika Flo Nelson farany teo hoe izao ny fotoana ahafahantsika mianatra, izao ny fotoana ahafahantsika mibebaka, izao ny fotoana ahafahantsika mitany hafa. Araka ny voalazan'ny vadiko teo izay tena ampy tokoa ilay fanazavana mikasika ny andraikitsika amin'ny mampikambana antsika amin'ny fikarakarana ireo olona eo amin'ny lafiroan'ny voaly dia ireo mpiarabelona amintsika sy ireo efa ny ampitan'ny voaly. Manana didy amin'izy ireo isika. Ny zavatra tiako hijoroana vavolombelona dia mila tadidintsika hoe asan'ny tompo ity. Izy ny manana ny fanalahidy. Fa isika dia tokony ho vonona amin'ny fotoana rehetra ho ampiasain'ny tompo mba ho fitaovana mahomby hamonjenana izany olona ao amin'ny lafin'ny roan'ny voaly izany. Efa nilazaintsika teo hoe mitoetra ao amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana isika rehefa mahatakatra isika hoe iza ary fantatritsika hoe andeha ho aiza isika rahatr'izay dia fantatritsika fa miara-dia amin'ny mpamonjy isika eto amin'ity fiainana ity, anatanteraka ilay tanjona lehibe indrindra dia ny anatanterana sy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olona rehetra. Manana didy amin'izany isika rehefa niroboka tao amin'ny ranon'ny batisa hoe izaho dia anampy ireo olona hafa hiditra ao anatin'ny valan'ondrin'Andriamanitra ihany koa. An'Andriamanitra hoe ateo ny fanalahidy rehetra anaovana an'ity asa ity, fa ny ataontsika dia ny mivonona lalandava ho fitaovana ho ampiasain'ny tompo ahafahana mamonjy ny hafa na aiza io na aiza. Tsotra ilay izy rehefa mifampiresaka amin'ny zanako indraindray mikasika ny hoe ahoana ny fomba hitoriana ny filazantsara amin'ireo namany, satria izy ireo indraindray dia miaotra hoe sao dia lasa tsy naman'ny ankizy intsony raha fantatra zareo hoe mpikambana ato amin'ny fiangonana, sao dia izao, sao dia izao. Dia miresaka amin'izy ireo aho hoe tsotra ny fizarana ny filazantsara, zarao aminy ny fahatsapanao, inona no nataonao androany tamin'ity andro sabata ity, zahay tany am-piangonana nianatra mikasika ny Josefa, zarao aminy ny fahatsapanao momba izany. Tsotra ihany koa ny fizarana an'ireo famonjenan'ireo hafa
efa ny ampitany voaly nareo am'izao de mitena manana fahafahana be mihitsiny raisina fotsiny finday de bouton anankiray na roa ato amin'ny finday ny tsindriny de voavonjy ny avantsika ny ampitany voaly. Inona ny fahafahana mihoatra n'izany nomena nyity tsotra ao amin'ny akantony ozy izy ny mpaminantsika izay izy kanto amin'ny fahatsorany ny filazantsara de iaino amin'izay fahatsorany izay izay fahatsorany izay ny fizarana azy ihany koa. Zay angamba. Raha mivatsy de misy manana zavatra ho zaraina? Zavatra anankiroa ny anarako androany. Ny velombelona indray ny fanahy mahita an'le hoe manompo ny hafa moa izy loha olona teo. Adika tsotsotra amin'ny teny baiko izay fampiasa hoe service pastoral. Miala amin'le hoe mpamangisa-tokantrano taloha. Ny mpamangisa-tokantrano ny fahatakarako tamin'izany de hoe makany amin'ny tokantrano anankiray de mijery eo inona ny manahirana azy de manao tatitra. Zay foana isam-bolana de mety hoe mitondra hafatra tia indray. Fa rehefa nivadika ao service pastoral na le manompo ny hafa le izy de izay mihitsy ny hoe mifantoka amin'ny hafahan'iny olona izay tompona io ny lasa tsaratsara kokoa. Tena manadino ny tena de mieritreritra momba n'iny olona iny. Zany hoe ara-panahy kokoa. Teny anankiray le hoe ampitohy an'le zavatra andresahany hoe rehefa misafidy anao fanekem-pihavanana amin'ny mpenitempolo de mora manatanteraka ao anatin'ny fianakaviana le hoe ndao tsika fianakaviana ito filazantsara, ndao tsika fianakaviana anao asa tetiarana. Sarotra ny ainan'ny olona anankiray mpikambana tokatena, miezaka mitandrina, miezaka hanao an'ireo andraikitra sy asa fampandrosoanareo raha vao miady rery izy ao anatina tokantrano anankiray. De miverina ny hoe ao anatin'ilay fotoana anapahana hevitra amin'ny dingana anankiray ho an'ny fanambadiana de manampy ho an'ny dingana ao aorianan'izay ny fisafidianana hanambady ao anatin'ny fanekem-pihavanana. Sotra betsaka. Ie. Zay mihitsy le izy. Misy voalazanao teo ilay hoe misy fafoizana fandavan-tena ho ianao teo anompo sy hanampy ny hafa. Zay le tiany tompo hitsiry eo amintsika nanomezany fanekem-pihavanana ho ataontsika io. De miverina any amin'ilay fanontaniana tany am-boalohany isika hoe tsy mora na hoe hoy ny tompo mihitsiny sarotra nidira amin'ny manan-karena ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. De ndeha hovaintsika, amboaritsika araky ny toerana izay mety misy anareo tsirairay avy na atsika hoe sarotra nidiran'ny tsy manambady any amin'ny tempoly ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Sarotra nidiran'ny lay mbola tsy resy lahatra amin'ny fandoavan'ny fahafolon-karena any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Sarotra nidiran'ireo izay mbola manana ny fomba n'izao tontolo izao any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka eo amin'izay ary le hoe inona le ho afoy zany. De ndeha ataoko hoe isika manana tanjona eo amin'ilay lalan'ny fanekem-pihavanana androso anara-dian'i Jesosy Kristy manara-hay hoy ny mpamonjy hitovy kokoa aminy de etsy ankilany ny modely apetraka izao tontolo izao mety hoe ndeha ataoko hoe mitovitovy manakaiky kokoa amin'ilay mpanan-karena tao amin'ny soratra masina hoe manan-karena manam-pahefana mahavita mitandrina ny didy rehetra. Indraindray ary somary mirehare hoe zange matandrina ny didy rehetra ireo didy folo voatandroko avokoa. Fa nefa hoy ny tompo hoe misy an'ilay fahafoizina amin'izay. De rehefa mandinika ny tenantsika isika de pitsihan'ny fanahy mantatra hoe inona zany le fahafoizana atolotro ny tompo. Fotoana fomba n'izao tontolo izao ny resaka fanambadiantsika teo marina moa indraindray ireo tanora ianareo tanora de mahatsapa hoe reto mpitarika reto koa de tsy miresaka afa-tsy zany fanambadiana zany. Eny arariny loatra satria iankinan'ny
lay toy an'lay lalana makany amin'ny mandrakizay tena iankinany be mihitsiny satria io le ordonnance ny fanambadinany amin'ny tempolo no azahoana ny fisandratana ratrizay fa eo ihany koa eo amin'ny sehatry ny fianakaviana no ahafahana mianatra kokoa ny filazantsara ahafahana miaina kokoa ny filazantsara ary ahafahana mandray anjara kokoa amin'ilay asa fanongonana ny Israely. Zany akory tsy midika hoe raha tsy manambady zany dia zay ny amiko, vita ny amiko, fa eo amin'ilay lalana ihany ianao fa manana ny anjara tandrivinao ihany koa, manana ny dingana tokony hirosonao ary manana ny asa fanompoana sy anjara biriky izay azonao atolotra na eo anivon'ny fianakavianao zany na eo anivon'ny fiangonana na eo anivon'ny fiarahamonina. Dia tenin'ny mpaminany no zaraiko amintsika mba hahafahantsika manamora an'ilay anjara biriky atolotra rehefa hanompo ny hafa na hanao ny service pastoral dia reto matoan-teny telo reto no ampianarina antsika sy voizina antsika dia hoe mitia, mizara ary manasa. Ireo sehatra misy atsika na fianakaviana io na fiangonana na fiarahamonina dia sehatra ahafahantsika mianatra mity olona anankiray, olona maromaro, mity ny rehetra, mity an'ilay olona ilay mifanerasera amintsika, mety olona ohatrany io, mety ray tapo amintsika, anabavy, rahalahy, mety olona any ampianarana, fanerasera akaiky amintsika, mety olona any ampiasana, mety olona ato am-piangonana ihany koa, mity, zany hoe maneho fitiavana amin'ny alalan'ny mizara izay ananantsika, mety fijorona vavolombelona io, mety fotoana io, mety fananana ihany koa, mety fahaizana kirakira teknôlôjia anaovana asa atao any amin'ny tempoly, fanavotana ny maty, zany rehetrarehetra zany dia azontsika zaraina. Mety ho boky mormona, mity, mizara ary manasa. Ity ny dingana tena indraindray raisintsika hoe sarotra nefa ny dingana tena mahomby indrindra. Rehefa tsisy ny fanasana dia sarotra amin'ilay olona ny androso eo amin'ilay lalana ho tiantsika ho diavina na tiany tompo ho diavina, dia manasa azy ohatra hoe hanao zavatra anankiray hahatonga azy handroso kokoa eo amin'ny lalana, manasa azy hamaky soratra masina iray, manasa azy hanatrika fitaovam-pivavahana aty am-piangonana, manasa azy hanatrika fampahirizam-panahy, manasa azy hanao tantaram-pianakaviana, manasa azy handeha ho any amin'ny tempoly na hiomana ho any amin'ny tempoly. Sao dia manana nampiana mivadiko? Ie, mijoro vavolombelona angambany ahako hoe tena fantatro fa isika rehetrarehetra dia natao manana drafitra no manina ho antsika ny ray any an-danitra, ary rehefa miroso ao anatin'izany lalany fanekem-pihavanana izany isika ary miezaka manao ny fomba rehetra havonjy ny tenantsika dia manao fomba rehetra ihany koa hanampiana ny hafa mba ho voavonjy hiaraka amintsika. Dia fantatro fa rahatr'izay rehefa hiditra ao amin'ny fiandrianan'Andriamanitra isika dia ho faly noho ireo ezaka rehetra izay nataontsika, ary ho faly amintsika ihany koa ny ray any an-danitra, ho faly amintsika ihany koa ireo fianakaviantsika, ary amina antsika ireo havantsika efa ny aloha lalana antsika, satria ho voavonjy sy hiara-paly ny rehetra ka hiara-hira n'ilay fitiavana manavitra. Saotra. Sao dia manana zavatra fanamarihana kely ray aminareo mivady ohatra na? Ie,
mahakasika an'ilay dingana fahatelo hoe manampy ny hafa zany androso eo amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana anangona ny Israely amin'ny lafiny roa amin'ny voaly. Ie, somary miavatra kely mo tsy hoe miavatra matahotra akory fa tiako loatra le zavatra zaraina sy fampizarana eto. Tao aho dia mahazo foana bitsika raha zay no lazako azy, bitsiky ny fanahy mba hanao ny tetiarana. Azafady fa tsapako zany tao aho ny alehiben'le hoe tenin'ny mpaminany hoe raha misy asa lehibe amin'izao andro farany izao dia ny asan'ny tetiarana sy ny asan'ny famonjena ny maty izay ataony amin'ny tempoly. Tianararoatra isotranazy fa noho ny fanampiny dia afaka nanao lohatona sady dadako ako tany amin'ny tempoly. Dadako izay anisan'ny olona enjakenjana izy zany amin'ny raha iresanao resaka finoana sy ny zavatra ohatr'izany. Tena olona pino izy tany amin'ny finoana hafa fa fantatro hoe lehibe ny fahafahako nanao ny asa ho anazy tany amin'ny tempoly ary mamerina ny fankasitrahana ny loholona ako nanampy abe dehibe izy tamin'izany. Nareo koa ny tanora ao anatin'ny fatanorana ny hery rehetra, ny saina rehetra, ny kapasitena, ny fahafanana, ny fahaiza manao, ny kirakira teknôlôjia, ny fivoarana rehetrarehetra nomeny tompo antsika ireny mba hahafahantsika manangona ny Israely na eto na any ambadiky ny voaly. Feno fankasitrahana indray any an-danitra ako no ny drafitra mahatalanjona sy lehibe izay nataonao antsika ary isika rehetrarehetra raha tafiditra ato anatin'ny Fiangonana Jesosy Kristy Olo-Masiny andro farany amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy dia tsy kisendrasendra zany fa napetraka Andriamanitra eo isika mba hanao asa izay tsy ho antsika ihany fa indrindra asa ho an'ireo avantsika na mbola velona na efa maty. Izay ngamba no fanampiana tiako atao sotra betsaka. Ianao no isaorana misotranao ny zara izay traikefa izay tena manokana izay ary nisaotrana mo ianao fa nefa eto dia tonga saina hoe zany tokony hisaotra satria raha dinidiniko izay trangan-javatra izay dia mampatsiahy anahy eto hoe ay tokoa moa zany reny fihetsika madinika ataonao amin'ny hafa dia mitondra fitahiana goavana tsy ho azy ihany fa ho an'ny rainy ihany koa
zaho zany a tamin'ny alalan'ny fanompoana dia nanampy an'ny rainy tamin'ny fomakolaka androso eo amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana ary nanampy azy hivoatra satria lasa ny famatotra kokoa izy sy ny rainy famatotra po ary ampitiavana ho fiomanana n'ilay fianakaviana mandrakizay rahatr'izay ianareo ihany koa dia tahaka izany raha namakytsika hoe sarotra ny fidirana ao amin'ny fanjakany lanitra dia tsy irery ianareo tsy irery velively eo ny fianakaviana eo ny fiangonana fa indrindrandrindra eo ny tompo Jesosy Kristy mpamonjy izay efa nanao ny sorom-panavotana izay fitaovana iray lehibe anampiny atsika andresy fahotana fahalemena sy ny kilema rehetra izay mety ho sakatsakana tsy voarantsika eo amin'ilay lalan'ny fanekem-pihavanana ka andresantsika ny fiainana mandrakizay rahatr'izay efa nefainy avokoa ny saran'izany rehetra izany fa anjarantsika sisa ny mandray sy mandroso amin'ny alalan'ny fahafoizana an'ilay zavatra izay manakana atsika raha fitiniko izany ny ndeha ataoko hoe valitenin'ilay fanontaniana napetraky ny ranambavy teo hoe inona ny no fomba tsara indrindra azoko atao iainana ny mampikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy eo amin'ny masinandro farana ay dia voalohany mandalina sy miezaka mamantatra hoe iza moa aho ary aiza ho aiza ny toerana misy ahy eo amin'ny fiainana sy eo anoloan'Andriamanitra rehefa fantatro kokoa izay dia mora kokoa amiko ny mamaly an'ilay fanontaniana faharoa hoe inona ny tokony ataoko ahafahako mandroso na hoe inona no fomba hirosoko eo amin'ilay lalana tiany tompo ho diaviko eo amin'ilay fiainana mandrakizay zany dia hitantsika teo hoe misy fahafoizana takina amintsika mba hahafahantsika mandray ireo ordonnance ny filazantsara sy ireo fanekem-pihavanana mifanaraka amin'izany ao anatin'ilay fahafoizana dia ny fahafoizana ny ndeha ataoko hoe ny fomban'izao tontolo izao ny kolotsain'izao tontolo izao mba hahafahako mandray ireo ordonnance ny resantsika be teo ny ordonnance ny fanambadiana any amin'ny tempoly betsaka ny sakana amin'izany eo ny ara-bola eo ny ara-kolotsaina indraindray ny fianakaviana indraindray noho n'ilay kolotsaina dia manana kolotsaina manakatsakana amin'ny fivoarana mankano ilay dingana manaraka fa ny mpaminany dia nampianatra antsika hoe ireo kolotsaina tsara izay manampy antsika iaina ny filazantsara an'i Jesosy Kristy dia azony mafy ary voizo fa ireo kolotsaina kosa izay manakatsakana ny fiainantsika amin'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy dia mila manana herim-po isika hamoy azy ireny amidiony fanananao rehetra omeo any malahelo ary avy manaray ahy hoy ny mpamonjy zay no malitsika an'ilay fanontaniana dia misaotra anareo ny aino mbola hisy fijona vavolombelona moa rehefa avy eo fa averiko any amin'ny mpanentana ny fitenenana Ie, mankasitraka anareo mivady nanaiky niaraka taminay androany dia misaotra noho ny afatra izay feno fanentana banahy misaotra noho ny fampianarana izay mafana natsapa fanahy tokoa
namelombelona indray taty anatiny zavatra zay efa naresy lahatra sy ninona saingy mahatsaratsika ny famerimberenana izy miaraky ny fampianarana azo ato amin'ny fiangonana dia itsory fafolombelona hoe ny zavatra zay everitsika ho bitika dia manandanja miray any an-danitra ny fanomezantsika lanja ireny dingana tahaka ny zazakely vao mianatra mamindra dia tongotra ray mifindra miampy tongotra ray mamindra no mahatonga azy eo amina toerana alohan'izay miangany dia ohatrany koa isika tsy mila miazakazaka tsy mila manery fa mila kosa manaiky amindra ary mila manaiky ho lasa tsaratsara kokoa sy amin'ny toerana mivoatra kokoa feno fankasitrahana ny ray ny an-danitra fa na dia efa lavitra nara ilay 17 hatramin'ny 30 taona mianatra be androany fitahina ho anay ianareo dia fitahina ho an'ny tanora tsirairay izay dia fantatra hoe inona ny atao mba ahafahana miaina sy migoka ary miaina mpifaliana sy mpitiavana ary ampanolora-tena ny mampikamba ny fiangonana atsika miala amin'ilay fahazarana fotsiny amin'ny rotoroto ny mifomaraina dia miasa dia makany am-piangonana dia mitandrina redidy izay fantatra fa efa voatandrina fa mikatsaka kokoa hoe inona ny tsaratsara kokoa mba ahafahana mivoatra isan'andro dia tena makasitraka indrindra Zaho koa dia feno fankasitrahana indray ny an-danitra tamin'ity fotoanandroany ity fa marina fa natao an'ny tanora 20 taona ka hatramin'ny 30 taona fa kay na ny mihoatra an'izany ary dia mahazo fampianarana amin'ny zavatra ohatr'izao androany koa dia mianatra zavatra ary tiako ny fahatsapahako androany tiako hiainana foana sapako hoe nanakaiky kokoa indray ny an-danitra androany dia makasitraka nareo mivady ihany koa amaranantsika ity fotoana ity dia tsy hainy tsy akasitraka anareo izay naharitra nijery sy nanatrika ity fotoana ity makasitraka n'izy mivady ihany koa izay nasaina dia tonga ary nafoy fotoana mba ho fitahiana atsika rehetrarehetra mba manasa anareo mivady zay hitondra fijoroana vavolombelona foy amarana antsika ity fotoana ity dia ngambany atombokontsika amin'ny ranabavy kety misy secret kely zay atoroko secret-any ngamba tsy bediny zao fa teneniko le izy rehefa nisafidy izy hoe anaradia an Jesosy Kristy tato am-piangonana dia vaka ny sainy rehefa hoe anambady izy hoe izy ary zany le olona fa zavatra tokana fotsiny izay secret kely zay dia hoe olona tian'Andriamanitra no tadiaviny tamiko le izy tena nidika zavatra lehibe hoe critère anankiray tokana monja fa tena nidika zavatra lehibe satria rehefa tian'Andriamanitra ianareo tian'Andriamanitra ny olona iray dia mahavita miatrika ireo fitsapana rehetra eo amin'ny fiainana izay andalovana rehefa tian'Andriamanitra isika dia mahavita mamoy zavatra izay tena sarotra amintsika ahafahantsika misafidy zavatra tsaratsara kokoa ho an'ny fanahintsika satria rehefa tian'Andriamanitra isika dia mahavita ihany koa manao zavatra tsara ho an'ireo olona tiantsika ihany koa izany hoe raha fitianiko ny fitiavana an'Andriamanitra no tsara indrindra fitaovam-piadiana tsara indrindra hoentintsika eo amin'ny fiainantsika ahafahantsika mivoatra eo amin'ilay lalany fanekem-pihavana an'Andriamanitra rehefa ao ilay fitiavan'Andriamanitra dia resintsika daholo ny zavatra hafa rehetra manakatsakana fa lasa ilay olona tia ny mpamonjy ahatongavantsika isika dia tahaka azy sy tahaka ny rainy any an-danitra izay no ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
amen. Ry tanoran'ny fiangonana za dia tena velom-pangasitrahana no zao fotoan'izao no ianareo no ho avin'ny fiangonana. Fantatro fa tena tian'Andriamanitra ianareo, tiany Jesosy Kristy ianareo. Miara malahelo aminareo izy rehefa malahelo ianareo. Tena zanak'Andriamanitra tokoa Jesosy Kristy. Tena nanao ny sorom-panavotana izy. Ny ainany tamin'ny fomba tsy takatra ny saina, tao am-pony, tao an-tsainy, tao amin'ny fanahany, ny fomba hanampiana anareo amin'izay olana mety hanananareo eo amin'ny dingana izay misy anareo eo amin'ny fiainana ankehitriny. Tena tia anareo izy. Fantatro fa raha tian'Andriamanitra arak'izany koa ianareo, tandrina ny didy momban'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny olon-drehetra, mahafoy ny haren'izao tontolo izao, ny kolotsain'izao tontolo izao, ary ny fomban'izao tontolo izao, dia afaka handroso ianareo amin'ilay lalan'ny fanekem-pihavanana izay mitondra makany amin'ny fiainana mandrakizay. Fantatro fa raha mandray anjara ianareo amin'ny fanampiana ny hafa hivoatra sy hiroso ihany koa eo amin'izany lalan'ny fanekem-pihavanana izany, dia ahita fifaliana aloha voalohany indrindra, ary hivoatra ihany koa satria hiovy ianareo, lasa hanana ilay toetra tahaka ny an'ny Kristy. Dia ahafantatra kokoa an Jesosy Kristy sy ny Ray any an-danitra, ary hanana n'ilay fitiavana tahaka ny an'ny Kristy amin'ireo olona izay manodidina anareo. Fantatro hoe tsy mora fanarahana an'izany ny resantsika androany teo izany, fa fantatro hoe manampy anareo Jesosy Kristy mpamonjy. Velona izy. Dia izay no ataoko amin'ny anarany masina dia Jesosy Kristy. Amen. Amen. Ampitsu, Jesus.